Vavaka isika rehetra. Misaotranao zahay ry Jesosy Kristy Tompo fa lehibe ny asanao manatanteraka izao isan-taona izao ho fampaherezanao anay, ho fampahatanjahanao anay, ary misaotranao zahay fa omenao zao isan-taona izao hitokananay iarahanay mivavaka mba azahoanay hery avy amin'ny teninao eto, dia amin'izany no hanamasinanao ny fiangonanao sy hitokianao anay amin'izay efa niantsonao sy ny fidiananao anay, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Ry fiangonana malala, mialohan'ny hanombohana ny lahateny dia tiako hijoro vavolombelona fohy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny komity manome anjara tsy mitsahatra ary tsy mety kivy. Tokony ho tonga teto izahay 2 taona lasa fa tafiditra hôpitaly Ramatoa dia tsy tanteraka izany. Tokony ho tonga teto zahay tamin'ny taona lasa fa lasa namitahiraka tany velany dia tsy tanteraka izany. Rehefa nivory ny KMF na ny komity mpiandraikitra ny foibe ny fifoazana tany mitoby zao tanàna Ilafy tamin'ny farapara ny volana avril lasa teo, dia hoy aho, mivavay ianareo fa faniriako ny hamangy ny toby lehibe telo amin'ity taona ity, dia tanteraka somatsara ny tany mitoby lehibe Ankaramalaza, tanteraka somatsara ny tany mitoby lehibe Farimeny. Fa rehefa nanakaiky ny fotoana nanomboka tamin'ny asabotsy lasa teo dia nidona isa minitra tao am-potitsofina ny hoe tsy mahazo mandeha anao président, ireto ny olana, ireto ny zavatsarotra. Fa ny valiteniko tsotra dia manao hoe Jesosy raha vao izany sakana rehetra izany, esory ireo sakana rehetra ireo, tena faniriana lalina ao am-poko ny hamita ity anjarako ity sy hanovo hery aina fampaherezana ao amin'ny toby lehibe sotanana amin'ity taona ity. Raha ny fandaharam-potoana teo am-pelatananay dia ho niala hamonjy ity isan-taona ity tamin'ny alatsinainy maraina lasa teo. Fa mbola nitolona sy niady ny tarainam-bavaka, niantso ny fanampiana rehetra ataterahan'Andriamanitra ny sitrapony, ka dia tonga teto amin'ity toby masina ity tamin'ny 7 sasany maraina teo zahay.
mahafaly ny fo izany ka hijoroana vavolombelona eto anatrehany fiangonana ny amin'ny fampaherezana Andriamanitra ny olony sy anatanterahana ny teny fikasany ary halavorarian'ny asany araka izay maha Andriamanitra an Jesosy Kristy tompontsika. Izay no ela fa hitondra fampaherezana amin'ny alalan'ny lahateny no antony izay anomezan'Andriamanitra koa izao fotoana izao. Arak'izay hitantsika ao amin'ny programa dia ny Efesianina 3:7 andininy 7:10 no alahatra eto. Isaorana an'Andriamanitra ny fomba ny tsy takatry ny saina, mamelona ny fiangonana. Fa ny Efesianina 4 no nananana anjara tany amin'ny toby lehibe akaramalaza. Ny Efesianina 2 no nananana anjara tany amin'ny toby lehibe farimeny. Ary ny Efesianina 3 no nananana anjara eto amin'ny toby lehibe sotanana. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hitoerany Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Mba hitoerany Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Amen. Misy ireo miezaka mafy ankehitriny mba hiaina izany tontolo tsy misy Andriamanitra izany. Ezaka lehibe zany eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Tena mahazo aina amin'izany ireo mpanandratra avo ny zon'olombelona ka manao ny olombelona ho ivony zavatra rehetra ary solotoerana an Jesosy. Mampalahelo dia mampalahelo fa misy fiangonana maro efa tonga fitaovan'ny Satana amin'izany fomba fijery zany ankehitriny ka manaiky ny hitsanganany fahavetavetan'ny fandravana eo amin'ny fitoerana masina. Arak'izay lazain'ny Matio 4:20 ny andininy 5:10. Etsy ankilany dia misy ireo mitolona mba afaka mafy mba honenan'i Jesosy ao am-pony ka mahatonga fanontaniana manao hoe isika ve no mamboatra ny fontsika ho an'i Jesosy sa Jesosy no manamboatra ny fontsika ho fonenany? Mbola mifandrirotra hatramin'izao ny teolojia ny fanapahan-kevitra sy ny teolojia ny fahasoavana mba ampiavaka tsara ireo fomba fijery samihafa izay manahirana ny olona ankehitriny na arahan'ny olona ambokiny ankehitriny dia tsy vitsy ireo mihinana mambolony. Dia ho jerentsika amin'ity lahateny ity
ny lafy ny finoana. Ary toy izany koa ny hoe Kristy mitoetra ao am-po. Ezahana ny anaraka akaiky ny fampianaran'ny apôstôly Paoly amin'ny alalan'ity vavaka nataony ity, izay atolotra ho lahateny anio. Ny finoana, marobe ny fampiasan'ny olona ny teny hoe finoana, fa ny aiza amin'ireny no ambaran'ny apôstôly Paoly eto. Misy dikany lehibe mantsy ny finoana, satria voalaza mazava fa amin'ny finoana no itoeran'i Kristy ao am-pon'ny mino. Amin'ny finoana no itoeran'i Kristy ao am-pon'ny mino. Marina aloha fa tsy milaza filazam-potoana ho avy io hoe itoetra io. Ko na maro aza ny antsoina hoe finoana dia tsy mampitoetra ny Kristy ao am-po izy rehetrareo. No zany tsy maintsy ailika ireo zay lazaina hoe finoana, heverina hoe finoana, fa tsy mampitoetra an'i Kristy ao am-po. Voalohany amin'ireny, ny finoan'ny devoly. Lazain'i Jakoba mazava tsara fa mino koa ny demonia, araka ny toko 2:7 ao amin'ny epistily ho an'i Jakoba. Fa izao no ilazany azy, amin'izay inoany devoly dia mangovotra izy. Manambara tahotra, manambara fikasana andositra zany, tsy mampitoetra ny Kristy ao am-po zany. Tsy manamarika fiarahamonina zany, fa manamarika fisarahana. Ny fahafantarany devoly an'i Jesosy dia mampandositra azy ireo. Ary misy ohatra mazava amin'izany, lazain'ny Marka toko 1:4 sy izay lazain'ny Lioka toko 4:4. Rehefa nahitani Jesosy tamy izy dia nilaza hoe avy andringana anay va ianao. Ny fandrenesana ny feon'i Jesosy ihany dia efa mampandositra ny devoly. Maika moa fa ny fanatrehan'i Jesosy maso. Entiny devoly mandositra miaraka aminy koa ireo tsy mino ka tsy azon'i Kristy honenana na itoerana ny fony. Misy eo matetika aty amin'ny tobo zany, ary hita koa amin'ny toerana hafa anaovana ny asa sy fampahirezana. Tsy zakany Satana ny mandray ny fampianarana marina avy amin'ny soratra masina ka dia mandositra izy. Tsy afaka miaraka amin'ny Jesosy, tsy azon'i Jesosy honenana, ary tsy te hifankahita akory amin'i Jesosy. Ny finoana toy izany. Nentin'i Satana nandositra Adama sy Eva, rehefa nanaraka ny sitrapony fa tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny lazain'i Genesis toko 10. Ka raha tonga nitady azy Andriamanitra, nanao hoe ry Adama, aiza moa ianao? Dia nilaza tsotra izy hoe nandre anao tamy eo amin'ny saho ka dia niery.
tsy te hahita ny tavan'Andriamanitra, tsy te handray ny feon'Andriamanitra, ny devoly sy ny mpiaradia aminy, tsy azony Jesosy honenana ny fony. Nanapa-kevitra nanao akanjo ravin-kazo izy mivady mba hanafenany ny fahotana, arak'izay lazain'ny Genesisy 3, fa tsy nahazaka akory ny herin'ny rivotra, tsy nahazaka akory ny herin'ny masoandro, tsy mahazaka akory ny herin'ny natiora ny fiarovatena ny zanak'olombelona. Vao maika tsy mahazaka hanatrika ny mason'Andriamanitra, tsy mahazaka handray ny feon'Andriamanitra, izay nanatona azy Tamasievo. Tsy avelan'Andriamanitra handositra izy ireo, fa nitady azy Andriamanitra ary niasa teo amin'ny fiainany Andriamanitra. Fa ho jerentsika manaraka izao ny atao hoe ny finoana toy ny asa vaovao na ny finoana ankinina amin'ny teolojia ny fanapahan-kevitra. Ara-boajanahary noho izay asan'ny ota izay dia te hanandratra ny asany mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra ny olombelona. Efa nanota nefa mbola te hanandratra ny fanavotana ny tenany, mbola te hanandratra ny fanavotana ny ainy tamin'ny fanjairana ravin-kazo. Tsy maefa na inona nefa ny olombelona hitondra ny famonjena ho an'ny tenany. Tsy maefa na inona nefa ny olombelona hiditra hanapa-kevitra hahazahoany famonjena. Io ny lazain'ny Jaona 5:10, ny andininy 7:10b. Ka hoy Jesosy, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona, tsy mahay manao na inona. Tsy afaka manao na inona ao amin'ny herin'ny tenany olombelona, na dia bekirina aza, na dia mbola te hanandratra ny asany aza. Nambaran'Andriamanitra mazava koa fa nametraka lalàna izy ho famantarana teo amin'ny Israely olona, toy ny nanesoran'Andriamanitra ny akanjo ravin-kazo namboarin'ny Eva, dia nanoloan'Andriamanitra izany ho akanjo ody biby no nentin'Andriamanitra namonjena Tamasievo, dia ambarany hatrany fa izy Andriamanitra no mpamonjy, ary tsy vita mory zany fa ny fandatsahana ny ranony biby tany Edena. Azahoana ilay akanjo hoditra dia tandindona lehibe ny amin'ny tsy maintsy hanoloran'i Jesosy ny tenany sy ny rany mba hanananao ny famonjena koa. Ny lalàna dia niarovana-Andriamanitra ny mino, tahaka izay nanolorana n'izany ho an'i Israely tao an-tendrombohitra Sinay. Ka nataon'Andriamanitra ho famantarana manokana taorinina hanafahana azy ireo tamin'ny fahandevozana 700 taona tany Egypta, arak'izay ambaran'ny Exodus 20 sy ny Deuteronomia 10. Tsy ny fanapahan-kevitra sy ny asan'Andriamanitra mamonjy ny olona nefa no miseho matetika ao amin'ny toroteny sy ny fampianarany, izay hita sy fandray amin'ny fanapahan-kevitry ny olona, fa amin'izay anondroana azy ho mino na tsia.
ireo mpanao teolojia ny fanapahan-kevitra ary dia tsy mihevitra ny fanapahan-kevitra Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra iantohana ny famonjena, fa manao zava-dehibe ny fanapahan-kevitra ny olona sy ny asan'ny olona ho famantarana hoentina manondro fa izay mandray izany fanapahan-kevitra izany no mino marina. Tsy afaka mampitoetra ny Jesosy ao am-pony izany fanapahan-kevitra ny olona izany. Toy ny asa vaovao hosolo ny lalàna no heverana ny finoana amin'izany, asa izay takina amin'ny olona, ko ny famantarana izay atao hoe mino amin'izany fomba fijery ny mpanao teolojia ny fanapahan-kevitra izany dia ity: ny ialana amin'ny ratsy fanaony, ny isehoany olona tena vaovao tokoa, ka ny ezaka vitany no isaina. Antsoina na milaza tena hoe fifoazana izy ireny. Tena fahadosoana lehibe zany. Ny teny fanevantsika eto anefa amin'izao isan'ny taona amin'ny 17 septambra 2024 zao dia manao hoe: raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Izy tsy manao hoe raha iova ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Izy tsy milaza hoe raha iova ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ity teny faneva ity manao hoe raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Arak'izany dia tsy nivokatry ny teolojia ny fanapahan-kevitra akory no lazaina hoe mampitoetra ny Jesosy ao am-pony mino araka ity lahateny ity. Tsy afaka hitoeran'i Jesosy ao am-pony mino ny fanapahan-kevitra raisin'ny olona sy ny asa ataon'ny olona. Ny finoana izany dia tsy izay lazan'ny olona amin'i Jesosy hoe midira ato am-poko ianao Jesosy. Tsy ny olona miteny amin'i Jesosy no mahaizy azy ny finoana, fa Jesosy miteny amin'ny mpanota no mahasarobidy ny finoana. Tsy ny fahaizanao hilaza izay tianao lazaina amin'i Jesosy no mahaizy azy ny finoana mampitoetra ny Jesosy ao am-pony mino, fa ny tenin'ny Jesosy ambarany amin'ny mpanota, izany no ahafahany mitoetra ao am-pony mino. Zany no mitarika antsika hijery ny finoan'i Abrahama. Amin'ny teolojian'i Paoly tokoa no azo antsika izany mazava kokoa. Ny epistily ho an'ny Romanina no mamelabelatra izany mazava, ary amin'izany fa tsy manana anjara azo antsika famonjena ny asa. Ny finoana no andraisantsika izany famonjen'i Jesosy izany. Ambara fa Abrahama no ohatra lehibe amin'izany, arak'izay hitantsika ao amin'ny Romanina 4. Tsy ny asa izay nataon'i Abrahama no lazaina, fa ny fahatokian'i Abrahama ny teny sy ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama no fototra, ary hitantsika izany ao amin'ny Genesis 17, ny 4
sy ny andiny ny fahadimy. Ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia nekeny Abrahama ho marina ho azy. Ny teny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia nekeny Abrahama ho marina ho amin'ny tenany. Ny asa izay nataon'Andriamanitra ho an'i Abrahama dia nekeny Abrahama ho marina ho amin'ny tenany. Teny fampanantenana nataon'Andriamanitra taminy nanomboka tamin'ny fiantsoana azy arak'izay ambarany Genesis 12 zany. Teny fampanantenana nataon'Andriamanitra taminy tamin'ny fanamafisana ny fanekena arak'izay lazainy Genesis 17 zany. Io no anterin'ny Paoly ka ilazany fa rainy ny firenena maro Abrahama, tsy noho ny asa izay nataony fa noho ny finoany, tsy noho ny asa izay nataony fa noho ny fanekeno marina ao amin'ny tenany, ny tenin'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra. Abrahama rainy mino, Abrahama rainy maro, Abrahama rainy firenena, rainy voafora rehetra izy noho ny finoana. Filazana mazava ny fitoeran'Andriamanitra eo amin'ny Israely olony zany, mitoetra eo amin'ny Israely olon'Andriamanitra, Andriamanitra araka ny teny fikasana nomeny an'i Abrahama. Fanambarana mazava ny voninahitr'Andriamanitra miasa eo amin'ny Israely olony zany, fa rehefa miasa eo amin'ny olony Andriamanitra dia mpandresy amin'ny adiny rehetra ny Israely olon'Andriamanitra. Tsy manam-pahefana amin'ny olon'Andriamanitra ny fahavalon'Andriamanitra amin'izay iasan'Andriamanitra eo aminy. Ambaran'ny Paoly amin'ny Romanina 4, andininy faharaiky amby folo, andininy faharoambifolo, andininy fahafito amby folo, andininy fahavalo ambin'ny folo izany. Tsy amin'ny voafora ihany anefa, fa na dia amin'ny jentilisa tsy mifora koa azy. Tsy amin'ny Israely araky ny nofo ihany anefa, fa na dia amin'izay tsy zanaka araky ny nofo ny teny fikasana azy, dia nisaina ho zanaka mpandova ny teny fikasana araka ny finoany Abrahama, izay rehetra mino ny teny lazainy Jesosy aminy, mino ny asa nataony Jesosy ho azy. Ny fanekena ho marina ao amin'ny tenany, ny teny fampanantenany sy ny asa mahery nataony Jesosy tamin'ny alalan'i Jesosy ho fanamarinana ny mpanota, no ananany ny mpanota anjara koa amin'ny asa lehibe izay nataony Jesosy, ka andovany ani Abrahama rainy mino amin'izay ahavelomany amin'ny finoana marina. Ity finoana ity no endrika iray amin'izay toerany Jesosy ao amin'ny fonony mino, lazainy ity lahatenitsika eto ity. Kanefa hanatona izany akaiky kokoa trany isika, ka ilaza hoe ny finoana voaray, satria fanomezany ny fanahy masina izany, io no ampitoerana ny Jesosy ao amin'ny fonony mino. Ny finoana fanomezana avy amin'ny fanahy masina, io no mampitoetra ny Jesosy ao amin'ny fonony mino. Tsy mitondra fanazavana lava momba izany Paoly eto amin'ity boky ny Efesianina ity, na dia voalaza mazava ny anjara toeran'ny finoana. Tsy misy asan'ny olona na dia kely aza ny finoana, fa tena fanomezana
avy amin'ny fanahy masina. Ambaran'ny Paoly mazava zany ao amin'ny Efesianina 2:9-9. Ivo ny fampianarana zay entin'ny apôstôly Paoly raha teo zany, araka izay nanolorana izany tamin'ny fotoam-piofanan'ny seminaire nasionaly ny sekoly Lahady natao tany Toliara vao tsy ela loatra izay. Ny Romanina 10, ny 7:70 dia milaza mazava izany ka hoy izy: ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Tenin'ny Kristy no manome ny finoana, fa tsy mba tenin'olombelona velively. Amin'ny finoana no itoeran'ny Kristy ao am-pon'ny mino, izany hoe amin'ny herin'ny tenin'ny Jesosy no itoeran'ny Jesosy ao am-pon'ny mino. Asan'ny fanahy masina no itoeran'ny Jesosy ao am-pon'ny mino. Andeha ho jerentsika ny fizarana manaraka ilazana ny amin'ny hoe Kristy mitoetra ao am-po. Fa hoy ity lahateny ity: mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Koa Kristy mitoetra ao am-po, ahoan'izany? Tsy zavatra vaovao ny fonenana na fitoeran'Andriamanitra ao amin'ny olona, ary tsy mipetraka mijery fotsiny izy amin'izany, fa miasa mahery ka mampiseho ny voninahiny eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Misy teny maromaro ao amin'ny fiteny Hebreo ilazan'ny testamenta taloha ny asa lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny Israely olona. Matetika dia misy famantarana hita maso zany, ary misy dikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, satria sarobidy izany voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra eo amin'ny fiainany izany. Isan'ny anankiray izay milaza zany ny Exodosy 5:20. Mivelatra sy mitombo ao amin'ny testamenta vaovao amin'ny fiteny Grika marobe koa ny entina manazava ity teny ity hoe mitoetra. Ka izay miresaka ny fitoeran'Andriamanitra telo izay iray ihany anefa no resahantsika fohy. Mitoetra ao amin'ny Jesosy ny ray ary manao ny asa. Hoy izay hitantsika ao amin'ny Jaona 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa, hoy Jesosy. Ka ny teny hoe mitoetra dia Andriamanitra miasa ao amin'ny fon'ny olona. Kristy miasa ao amin'ny fiainan'ny olona. Zava-dehibe amin'ny teolojian'ny Paoly sy ny teolojian'ny Jaona ity mahatelo izay iray an'Andriamanitra ity: mitoetra ao amin'ny mino Jesosy, ary mitoetra ao amin'ny Jesosy ny mino. Zao no hitantsika ao amin'ny Jaona 4:9-10 amin'ny anaran'i Jesosy: izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izaho koa ao aminy. Mitoetra ao amin'ny mino Jesosy amin'iza izany? Amin'izay mihinana ny nofony, amin'izay misotro ny rany. Amin'iza zany? Amin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo izany.
ahoana zany? Miteny sy miasa ao amin'izay mankato, ao amin'izay manaiky izany tenin' Jesosy sy asany izany Jesosy. Manamafy zany ny epistily arak'izay hitantsika eo amin'ny Jaona voalohany 4, ny 15 sy izay hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Jaona voalohany ny 7, 14. Misy eo mazava eto fa tsy ny asan'ny olona ny mampitoetra an' Jesosy eo amin'ny mino sy toerany mino eo amin'i Jesosy, fa ny hery ny teny sy ny sakramenta. Ny hery ny teny sy ny sakramenta. Dia ny sakramenta ny batisa sy ny sakramenta ny fanasan'ny tompo, ireo no mampitoetra an' Jesosy ao am-pony ny mino. Koa na iza manamaivana ny sakramenta ny batisa, koa na iza manamaivana ny sakramenta ny fanasan'ny tompo, ary mitady hevitra hafa toy ny lanja ny fanapahan-kevitra raisin'ny olona, toy ny fanehoana ny asany ilana sitraka amin'Andriamanitra, dia tsy mahazo ny dikany izay lazainy izao tenin'Andriamanitra izao izy. Mandiso izay lazainy izao tenin'Andriamanitra izao izy. Indrisy ry havana, tsy ireo mpanao fampianaran-diso miariary hanohitra ny batisa sy ny fanasan'ny tompo ihany no manao izany, fa firifiry moa amin'izay natao batisa no tsy miaina ny batisany eo amin'ny fiainany isan'andro. Firifiry moa amin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo no manamaivana izany teny sy asa maherin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany izany. Ireo fanazavana rehetra entin'ny Jaona ireo dia lazain'ny Paoly tsotra amin'ity vavaka ataony amin'ny Efesianina 3 ity, dia vavaka izay nataon'ny Paoly ho an'ny fiangonana atao Efesosy, nefa vavaka atao manan-kery ho antsika rehetra, vavaka atao manan-kery ho an'ny fiangonana rehetra, ka ilazana indray hoe mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Ny fonony mino no fonenan'i Jesosy, tsy fandalovany zany fa toerana iasany mihitsy. Asa ry havana izay everanao sy andinianao ny hoe manana toeram-piasana ianao dia manatanteraka ny asanao ao, fa manana toeram-piasana Jesosy ny fonao ary manatanteraka ny asany ao izy. Amin'ny maha iray ny Trinité dia moninao amintsika koa tahaka ny Jesosy ny fanahy masina, arak'izay ambaran'ny Korintianina voalohany 7 ny 19, ka hoy izy: mo tsy fantatrareo va fa tempolo ny fanahy masina ny tenanareo. Trano izay honena ny fanahy masina ny fony mino. Tempolo ny fanahy masina ny mino rehetra, tempolo ny fanahy masina ny fiangonana. Toy izany koa ny tenin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika, ka tsy mipetraka fotsiny fa miasa. Hoy Paoly raha mampirisika izany amin'ny Kolosianina 3:9, aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao am-ponareo, ary tena miasa zany. Ka lazainy Isaia hoe
tsy miverina fotsiny ny tenin'Andriamanitra raha tsy mampahavokatra toy ny oram-panala. Ilaina mpahatserovona fa ny tenin'Andriamanitra no iasan'ny fanahy masina ao am-pon'ny mino. Zava-dehibe loatra izany. Ary io tenin'Andriamanitra miasa ao am-pon'ny olona io no misakana ny fahotana. Io tenin'Andriamanitra miasa ao am-pon'ny olona io no mandroaka ny fahotana. Hoy ny Salamo 119:1, ny 9:1. Inona ny arovany zatovo ny lalaka lehany tsy ho voaloto? Ny fitandray manaraka ny teninao. Ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, asa ny fanahy masina mampiseho indrindra izany fonenan'i Jesosy ao am-pon'ny mino izany. Hoy ny mpanao salamo, atompoko no raketako ny didinao mba tsy hanotako aminao. Haintsika fifoazana tsy enjery, fa asa mora tena iainantsika, fa mitoetra ao anatintsika ny fanahy masina. Ary ny dikan'izany dia miasa marinao amintsika izy, ka mampiseho sy mampiariary ny voninahitry Jesosy eo amin'ny fiainantsika manontolo. Ry mpanao isan-taona, miariary eo amin'ny fiainanao ve ny voninahitry Jesosy? Raha sanatria tsy miseho zany, dia mamono ny asan'ny fanahy masina isika. Na dia mitondra ny anarana hoe zanaky ny fifoazana azy, na dia mitondra ny anarana hoe mpialatry ny tompo aza, na dia mitafy fitafiana fotsy aza, ka tsy hamirapirata ny voninahitr'Andriamanitra, tsy ariarian'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fahavelomanao. Ny mpanao salamo dia manatitra indrindra izany fiainan'ny olon'Andriamanitra, mitoetra ao amin'i Jesosy sy toeran'ny fanahy masina izany. Vakio ny salamo 119:1 sy ny salamo 119:1. Ireo fanazavana rehetra ireo ry havana, narositsika teto dia samy manafoana avokoa ny hevitra voizin'ny sasany ilazana fa ny olona no manao sy manome ny fony ho fitoeran'i Jesosy. Diso zany. Ny marina indrindra dia ity: Jesosy no miasa ka manolotra famelan-keloka ho an'ny mpanota. Ny fony voavela eloka indrindra no nenan'i Jesosy. Ny fony voavela eloka indrindra no mahatamanan'i Jesosy. Ary zany no ambaran'ny Apokalipsy 3:20 ka hoy izy: indro fa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona, raha misy mihaino ny feko dia hiditra ho aminy aho, ka hiara-mitoetra aminy, hiara-misakafo aminy. Io fo voadio io no iasan'ny fanahy masina, ka hiariarian'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mino. Tsy mahay manome voninahitra an'i Jesosy amin'ny herin'ny tenan'ny olona. Tsy mahay tsy hanome voninahitra an'i Jesosy kosa ny olona iasan'ny fanahy masina. Tsy mahay manome voninahitra an'i Jesosy amin'ny herin'ny tenan'ny olona, fa tsy mahay tsy hanome voninahitra an'i Jesosy eo amin'ny fiainany iasan'ny fanahy masina kosa ny mino. Tsy fahagagana ho tantaraina fotsiny amintsika ry havana ny fiainana ny ainan'ny dada Rainy Solambo sy ny mpiaradia aminy 120 taona lasy. Tsy tantara ho tsahivina mandrakarivo zany ry havana, fa izao: ny mahazanaky ny fifoazana anao dia ianao feno ny fanahy masina, ianao hitoeran'i Kristy,
ianao iasany Jesosy ao amin'ny fiainanao manontolo. Impiry dia tsy mitsahatra manontany aho. Raha ny firoborobo ny fifoazana ankehitriny no lazaina, moa tsy efa nanova tanteraka any Madagasikara va izany? Fa evero ny asan'Andriamanitra lehibe no tanterahana tamin'ny alalan'ny dada Rainy Solambo, nanirahana reo iraka 5 rahalahy, atserovana rangahy Rainy Tiaray. Lehibe ny asa izay nataon'Andriamanitra fahiny, fa nahoana no tsy miseho eo amin'ny fiainany zanaky ny fifoazana, izany herin'Andriamanitra miasa hitondra fanavaozana ity firenena ity izany. Izany no idirantsika amin'ny tapany manaraka, hamalitsika ny fanontaniana hoe inona ary no kendreny vavaka izay nataon'ny Paoly, inona ary no kendrena amin'izao lahateny izao, mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Farafahakeliny dia misy atombavaka 4 tolotry Paoly eto amin'ity toko fahatelo ity. Voalohany, fampahatanjahana; faharoa, fitiavana; fahatelo, fahalalana; ary fahefatra, fahafenona. Raha mitodika amin'ny teny faneva ny toby lehibe isika eto zao tanàna, dia ny fitiavana izany hitondra fanazavana misimisy momba izany, ny mpitondra fileovan'ny fianaratsoa an'io tolakandro. Fa izay hitodiantsika misimisy kokoa dia ny fampahatanjahana, ilay antombavaka voalohany. Zava-dehibe ny fampahatanjahana ny fiangonana, ary zany no kendreny zao vavaka izao voalohany indrindra. Ambaran'i Paoly mazava fa na dia miaina ny fahasoavana aza ny mino, dia manatrika ady mandrakariva izy. Mbola mafisiny zany amin'ny Efesianina toko 4 ny 9 ka hatramin'ny 7. Io fiatrehana ny ady izay fanaovana amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra io no ilan'ny fiangonana manontolo izao fampahatanjahana izao. Ny fanomezana toky famonina na mitoetra ao amin'ny fonominy Jesosy no ahazoana miatrika izany ady mangotraka izany. Na amin'ny fiatrehana ny fakapanahy, na amin'ny fiatrehana ny fijoroana vavolombelona, dia izany no iariariana ny fampiororoana izay ataon'ny fahavalo, na izany no iariariana ny fandresen'ny mino ny fahavalony no ny asa izay nataon'i Jesosy. Manatrika ady ny mino satria alay-panahy izy ka hampiororony ny fahavalony, fa manatrika ady ny mino ka afaka mijoro vavolombelona hampiororo ny fahavalony no ny fandresena azony tao amin'i Jesosy. Ny ampahatanjaka ny mino ka iainana ny fiainam-baovao isan'andro no anton'izao vavaka ataon'ny Paoly izao. Olom-baovao izay vita fihavanana amin'ny ray no ny asan'i Jesosy. Hoy ny Efesianina toko 2 andininy 15. Ny fiangonan'Andriamanitra no iantson'ny Paoly ireo olona novidian'i Jesosy tamin'ny rany. Hoy ny toko 2 andininy 2. Kanefa tsy hoe afaka amin'ny ota avetrany izy ireo na tsikasiany ota intsony, fa miady isan'andro amin'izany ka mila fampahatanjahana avy amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ny herin'ny fanahy masina izay miasa, arak'izay novetesintsika betsaka teo aloha. Voamarika amin'ny hoe
monina ao anatintsika Jesosy izany. Amin'ny fanatrehan'i Jesosy mandrakariva, amin'ny asany Jesosy mandrakariva, ao amin'ny fiainany mino, no ampahatanjahany tsara ny mino mba ho velona amin'ny fitiavana ka aneo asa tsara. Nalainy Jesosy ho fananany tanteraka ny fon'ny olona. Ity no amafisiny dokotera Lutera, dokotera Martin Lutera, amin'ny fanazavana ny artikula 2 ka hoy izy, mba ho azy tokoa aho. Ity mahafanana ny Jesosy antsika ity, ity isika no vidiny Jesosy ity, izany no anterina indrindra. Arak'izany, izay honenany sy iasany, ao no sehony voninahitr'Andriamanitra, eo amin'ny fiainany mino sy eo amin'ny fiainany fiangonana manontolo, arak'izay hitantsika amin'ity boky ny Efesianina ity. Ao anatin'izao vavaka izao Paoly no manomboka mampiseho fa tsy mitoetra foana ny finoana izay voatolotra, fa miasa. Miasa sy miseho mazava ny vokatra izany, noho ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra, noho ny fisehon'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ny aina ireo ady mafy tokony amelentsika ireo Jesosy rehefa nandalo tao Getsemane, ary nitaraina mafy tamin'ny rainy izy ka nanao hoe, ray ô, esory amiko ity kapoaka ity, raha sitraka ao. Kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Tsy nangataka ny anatanterahana ny sitrapony Jesosy. Izy nitady ny fampaherezana sy ny fahampatanjahana avy amin'ny rainy mba etrehany adiny sy ahazoany ny fandresena rehetra. Ary izany fandresena azony izany no atolony ny fiangonana izay toerany eo amin'ny fony. Izany fandresena azony izany no atolony ny mino tsirairay izay toerany ny fony. Ampahany amin'io ady netiny Jesosy tany Getsemane io, ny ady nanjoany Marta sy Maria raha maty Lazarosy anadahany. Nanatrika teo Jesosy, niasa teo Jesosy, nampahery azy Jesosy, nampahatanjaka azy Jesosy, nampiariary ny voninahitr'Andriamanitra teo Jesosy, ka niteny tamin'izy ireo ity teny fanevantsika ity hoe, raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy eto amin'ity toko 7, 7:17 amin'ny Efesianina ity ihany no isehony izany vavaka nataon'ny Paoly ho an'ny fiangonana izany, fa hitantsika koa izany amin'ny toko 8, 5:5 ka hatramin'ny 7:20. Inona no hevitra izany? Zava-dehibe amin'ny Paoly apôstôly ny mivavaka ho an'ny fiangonana, hisiany izay fampaherezana ny fiangonana. Mampatsiaro antsika izany fa Jesosy tenany koa dia nivavaka ho antsika sy mivavaka ho antsika mba hampahatanjahana antsika mandrakariva ho aminy. Jereo ny Jaona toko 7:10. Tsy vavaka izay nataony fonizy tetỳ ambonin'ny tany ihany, fa vavaka izay ataony eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray koa ankehitriny. Nahoana? Mba ho fampahatanjahana ny fiangonana, mba hiariary eo amin'ny fiainany mino ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra, ny asa izay nitanterahany Jesosy ho azy. Zava-dehibe arak'izany, ny vavahantsika koa tsy ho antsika irery, fa hitondratsika mbavaka mandrakariva ny adiny fiangonana, ny fiainan'ny fiangonana manontolo, mba hisehony voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ry kristianina malala, noho ny asarotry ny fiainana ankehitriny dia variana ny olona mitondram-bavaka, ny amin'izay hohaniny sy hosotroiny, ny amin'izay ho tafiny, ny amin'izay ampianarany ny zanany, ny amin'izay hitsabony ny tenany. Fa ny tenan'Andriamanitra kosa mampahatsiaro anao hivavaka
hampahatanjahany Jesosy ianao amin'ny finoana marina. Hivavaka hampahatanjahany Jesosy ny fiangonana mba hiatrehany ny adiny. Hivavaka mba hampahatanjahany Jesosy ianao ho lehilahy sy vehivavy lehibe ka mpandresy. Hivavaka mba hampahatanjahany Jesosy ny fiangonana hibata ny amboara-pandresena. Farany, miatrika ady mafy ny fiangonana no ny afitsoko ny fahavalony. Misy avy ao anatin'ireo fahavalo ireo ka manakorotana ny finoana sy ny fiainan'ny fiangonana ireo fampianaran-diso maro. Na zany aza dia toa manana anaranao velona akanjo mahatiany izy ireny satria ny herin'ny sainy, ny fahalalany, ireny no entiny manohitra ny fahamarinan'Andriamanitra ka hanaporofony avy eo amin'ny Baiboly ihany fa ireo zavatra maro tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra toy ny fanambadiany mitovy fananahana, lahy sy lahy, vavy sy vavy, ary ny fomba maro mamoehatra dia omena lako ao amin'ny fiangonana ankehitriny. Vao tsy ela dia nijery tranokala anankiray aho, mahita fa ny trano fiangonana lehibe iray any San Francisco, California, any Etats-Unis, anankiray amin'ny fiangonana ao amin'ny Elka, dia tonga efitrano fandihizana atreny ny lohan'ny altara. Hamarin'ny olona ny tenin'Andriamanitra, ny adalana rehetra ataony. Hamarin'ny olona ny tenin'Andriamanitra, ny fanivaivana ny asan'Andriamanitra. Indrisy, ny fiangonana no ampiasain'ireo mitady ny tontolo tsy misy Andriamanitra ka te hanandratra avo ny zoma olona. Fakapanahy efa nahalavo any Adama sy Eva zany, miova endrika fotsiny ankehitriny mba handavona tanteraka ny fiangonana. Miatrika ady noho izany ny fiangonana, ary ianao no antsoina hivavaka hampahery ny fiangonan'Andriamanitra. Miatrika ady avy any velany ny fiangonana ka mirongatra izay tsy izy ireo fivavahana tsy kristianina maro be amin'ny endriny samihafa. Mahataona sy mahasarika zaza sy tanora kristianina maro izy ireny no ny hetsika ara-tsosialy ataony, fanabeazana, fahasalamana, sakafo, fitafy, samy atao mamaim-poana avokoa. Akory ny fahorian'ny fosiny saina mahita ireo zaza sy tanora malagasy mandao ny finoana arak'izay nanaovana batisa azy ka miakoka amin'izay Andriamanitra tsy izy noho izany heriny fahantrana sy ny fahasairanana izany. Fa amin'izany adiny fiangonana izany no ampahirezana ny fiangonana ka ampisongadinana ny asan'Andriamanitra ray ao amin'i Jesosy Kristy, tsy mampitsahatra ny asan'ny fanamasina ankehitriny ary antom-pisian'ny toby. Tsy mbola mampitsahatra ny asan'Andriamanitra ka tsy ny fanorenana ny toby lehibe efatra ihany, fa ny fanitarana ireo toby miakina amin'ny toby lehibe efatra saky manerana izao tontolo izao. Manana tombony isika satria efa niasa mahery manohy izany asany zany eo amintsika Jesosy, monina sy mitoetra eo amintsika Jesosy, mampahery antsika Jesosy, mampiseho miharihary ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika Jesosy. Ary zany no antony izay nanaovanay teny fijoroana vavolombelona fohy. Omeny antsika isan'andro ny teniny, atolony antsika mandrakariva ny sakramenta masina, manao ny asa sy fahamparezana tsy mitsahatra isika. Raha tsy ataontsika foana izany dia mitoetra eto afovoantsika izy ary eo amin'ny fotsika tokoa Jesosy ka mampahery antsika sy mampiharihary ny voninahiny. Matoky ny teny fikasana ho anao sy ny asa lehibe ataon'i Jesosy ho anao vai ianao. Izany no fampahirezana lehibe izay omenanao ripanao isan-taonao. Hatramin'ny andron'ny dada ray ny Solambo, hatramin'izao dia manohy ny asa fampahirezana ny fiangonana eto ny fanamasina. Mivavaka ho antsika Jesosy, mivavaka ho antsika ray aman-dreny maro, mifampivavaka koa isika
mba ho fiangonana matanjaka, fiangonana mahajoro, fiangonana tsy azo ozongozonina, fiangonana maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny fampahatanjahana ny fiangonana no antony izao hoe mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Amen.